Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidena ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao indray ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hialana tsiny etỳ am-piandohana kosa ny fahatarana. Ireo lohatenim-baovao avy hatrany raim-pianakaviana iray no nahavita ampibina mahatsiravina tamin'ny zanany vavikely iray. Nahazo lisea vaovao ny kominy iray tany Ambositra ary tsy ahitana andrimasom-pokon'olona eny anivon'ny foko tany Ambodiady. Trangam-piarahamonina mahatsiravina iray avy hatrany no niboantsika ity fampahalalam-baovao ity. Tranga iray tsy dia fahita no niseho teny amin'iny faritra indray Soro iny omaly maraina. Raim-pianakaviana iray mantsy no nahavita namonina hafatin'ny zanany izay mbola roa taona monja mitatitra izany Fabrice Tatatsiresy. Voatsatoka antsy telo teo amin'ny lohany ty zazakely vao roa taona ty. Ny rainy ihany navanina ny loza no ny disadisa teo amin'izy sy ramatoa vadiny. Ty moa le oam-pitenenana hoe izy vadiny miady ka ny zanany voatorotoro. Tsy fomba fiteny tsony io raha ny zava-misy ty fa tena tanteraka tokoa ary tena mampalahelo satria ray teraka zao no navita namonina faty ny zanany vavikely vao roa taona monja. Ary eto dia apatraivina fa voaheloko ny lalàna ary mafy kokoa ny sazy miatra amin'ireo ray aman-dreny mavita mamono ny zanaka toy izao. Mariana fa efa eo pelantanan'ny fitsarana ny raharaha. Mbola eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ihany, tsy ahitana andrimasom-pokon'olona intsony eny anivon'ny foko tany Ambodiady hatr'izay nisy krizy izay. Noho ny fitaovam-piadiana entin'ireo jiolahy dia sarotra ho an'ny fokon'olona no hanohatra azy ireo. Manoloan'izany dia mandray fepetra ireo mponina ny an-toerana araka izao fanadihadiana Narindra Nandrianomanana izao. Miorory ny mponina eny anivon'ny foko tany Ambodiady raha mifanesy ireo fanafihana sy ala-trakisoa tao anatin'ny 3 volana izay. Ny fanentanana mponina no ezaka afaka ataon'ny tompona andraikitra eo anivon'ny komuna satria sarotra ny fametrahana andrimasom-pokon'olona. Tsy afaka miantoka ny an'ireo tsara sitrapo ihany koa ny foko tany. Mana ihany koa izy ireo amin'ny fanafihana amin'ny tapejina satria tsy afaka mifandanja amin'ireo jiolahy. Ny andrimasom-pokon'olona na tovolahy Ambodiady hazo mety. Raha ohatra ka hoe misy zany fa noho izay zavatra mitranga izay zany dia tsy zavatra azo fokon'olona atao sy ny tovolahy na ny andrimasom-pokon'olona atao fa tsy manentana fotsiny hoe manentana manodidina hoe miantso fandriam-pahalemana amin'ny zirana sago ohatr'izay na indrindra fotsiny misizema raha ohatra misy zavatra mampiaya manodidina dia manentana ny olona koa izay manodidina mba samy mifampiantso amin'ny telefona raha ohatra ka misy zavatra mitranga amin'ny anankiray. Ohatra ny fipetrany raisiny aloha ohatra ny fikatra amin'izao fanentany dia mizara ny numéro telefony manam-pahefana na fandriam-pahalemana izay efa zara entaty amin'ny asako ny fokotany. Matetika dia nitsena ao lasibatra ireo jiolahy raha ny teto Ambodiady. Tsy miandry alina intsony izy ireo fa amin'ny 7 hariva dia efa nisy ny fanafihana tany an-toerana. Manoloan'izany dia ny zanana sy nafefy fiarovana vita amin'ny vy na grille de protection ireo tseny. Tonga nay nanao gris zany dia tsy fandriam-pahalemana dia natao hatrazay zany dia hoe izao metimety kokoa anareo mpivarotra mba hitandrovana ny fanananareo sy ny ainareo dia mba asiana protection ohatr'izao. Mba misy filaminana satria ny polisy mba manao la ronde ety ihany. Manana mba mifampaka telefona zany izay manodidina dia mba mifampitapita vaovao daholo sady mba miainoaino. Manoloana ireo fanafihana dia mandray fepetra ny foko tany sy ny mponina saingy mbola tsy milamina tanteraka ny tanàna. Raha vao nitrangana fanafihana ny tsena iray teny Ambodiady io maraina io saingy tsy tratra tany an-trano no moa ireo tompo-trano. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa 7 arivo no isan'ny polisy misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Polisy iray araka izany no an'ny mponina 3 arivo. Raha ny tokony ho izy anefa dia 3 no an'ny mponina 1,000. Porofo izany fa tsy ampy ny polisy misy eto amintsika ka tokony manana ny andraikiny ireo andrimasom-pokon'olona. Fanampanazavana avy hatrany. Ny olon-dratsy mantsy ao anivon'ny fiarahamoninao ihany. Farafaharatsy ny misy namany jiolahy ohatra matoizy mahavita manao fanafihana ao amin'ilay toerana. Dia ny anivon'ny fiarahamonina no mahafantatra an'izany. Dia anjarany ny mampilaza amin'ny mpitandro filaminana. Eo indrindra ny ilana ny andrimasom-pokon'olona. Izay mahandro masom-pokon'olona zay dia atao anara-maso ny zava-misy ao anivon'ilay fiarahamonina. Ny fivezivezen'ny mponinao, ny zavatra mitranga ao. Ka raha vao misy ny zavatra mampiayay dia adidin'ilay andrimasom-pokon'olona no mampandreny mpitandro ny filaminana. Izany hoe izay ilay fiaraha-miasa tadiavina izay
fanomezam-baovao ny mpitandro ny filaminana mba hahafaha mpitandro ny filaminana misambotra n'le olon-dratsy. Efa misy faritra maro zao a manakara-mampiambina amin'ny alina. Ireo mpiambin'ireo a tsy hoe atao ifanehitra amin'ny jiolahy ny tana fitaovam-piadiana mahery vaika fa ireo zany karazana fanairana. Ilaina arak'izany ny fanampiana ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Ny fiarah-mientan'ny rehetra no ahafahana mandresy ny fahavalo, tsy amin'ny andro alina ihany ny andro masom-pokon'olona ny tokony hiasa, fa indrindra amin'ny atoandro. Ny fandiniana ny manodidina ireo tranga mampiaya no tokony ataony ary mampilaza izany amin'ny mpitandro ny filaminana. Mbola tranga iray teny anivon'ireo mpitandro ny filaminana ihany, menaka rongony 530 litatra sy rongony 2 taonina sy 900 kilao no nidorana teny amin'ny fanarim-pako ny Samva, tena nosopatra ny maraina ny talata 9 Jolay lasa teo. Nantanteraka izany fandorana izany ny polisy miady amin'ny zava-mahadomely Tsianosy, natria nisy olo-tenany avy amin'ny fitsarana. Tato ato dia nanao toy vakana ny fahatratraran'ny brigady ireo mpivarotra sy mpivoaka rongony. Ankoatra ny fisafona ataon'ny polisy-pirenena amin'ny faritra samihafa, dia nanampy-betsaka amin'ny fahatratrarana ireo olon-dratsy na mpivoaka na mpivarotra, ny fiarah-miasa amin'ny olona tsara sitrapo manome vaovao. Marihina moa fa ny lalàna dia mandidy ny fandorana ireny rongony tratra ireny. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa noho ny fahalalana misy eo amin'ny fanafarana lafarinina avy any ivelany dia miaina tanteraka ireo mpandraharaha vahiny sy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Fanadihadiany namana Maritsona. Hita fa nahazo aina tanteraka ankehitriny ny fampidirana lafarinina eto Madagasikara sy ny fanafarana izany ihany koa, ary dia mahazo vahana tanteraka ireo mpandraharaha malagasy sy vahiny mampiasa ny volany eto Madagasikara amin'izay fidinany lafarinina izay. Na izany natsy izany ary nefa dia misy ny tolotra sy ny tinady, ary eo amin'ny resaka momba ny fandriampahalemana no tena tsy misy ka anairan'izy ireo ny fitondram-panjakana ihany koa. Zay mpandraharaha zany dia miantso ny fanjakana mba hijery akaiky ny fandriampahalemana, satria zay mpandraharaha tena mijaly misy resaka insécurité, firatsaina mihitsy zay amin'ny sécurité zany. Misy ary mpandraharaha tia investir matraotra dia miembotra fotsiny zareo amin'ny insécurité. Misy plongité telo fa efatra tena nitafian'ny jolahy. Le sécurité aloha tena mijaly mihitsy zay mpanao mofo dipaina. Tsy misy sécurité mihitsy zay. Na zay na le livreur le mpanao le livraison koa tena mijaly mihitsy. Aloha tena mampiasa farine de qualité. Tena nay zany mampiasa ny tsara ihany, tsika le tsara ny tsy dia misy an'le fananana sy mora be zany, fa le farine de qualité ampiasainay dia amin'ny prix mirary sy misy foana. Fa le zala manao l'importation sauvage zany manafatra BDP, le qualité tsy ao loatra, juste fotsiny manao importation sauvage. Ny sakafo izay vita dia hitondra fahasalamana sy otrikaina ihany koa ho an'ireo mpanjifa eto Madagasikara. Hiditra eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray isika, sarobidy loatra ny fampianarana ka tsy tokony hisy atao tombo sy ala ny zaza malagasy. Antoko ny fampandrosoana manerana ny Madagasikara, ny fampitoviana tantana ny faritra rehetra. Nahazo ny anjarany ny komina Tsarasotra-Mpanataovana tany Ambositra, fanampanazavana avy hatrany. Fiarah-miasa ny komina Tsarasotra-Mpanataovana, ny FRAM sy ny fikambanana mpanao asa sorainay ary ny fikambanana vahiny Unicosol no nahavitana ny lycée vaovaon'ny komina. Fiarah-mientana amin'ny asa tana maro kosa no nataon'ny IMO izay novatsian'ny fidy voly ka nahavitana ny kianja malalaka. Marina tokoa fa tsara ny havitan'ny foto-drafitrasa araka ny voalaza teo, satria raha tsisy ny foto-drafitrasa inona moa ny toerana ianaran'ireo mpianatra keo sy hidirana hianatra. Kanefa na tsara toy inona raha foto-drafitrasa ka ratsy ny fampianarana ka tsy voajery ny mpanabe dia mazava ho azy fa lasa manara-penitra fotsiny eo io fa tsara ivelany fa pokatiny ao anatiny. Midiky zany fa tsy maintsy ampiarahana ny fanarenana ny foto-drafitrasa sy ny fijerevana akaiky ny asan'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny. Manararoatra nareo mirahalahy tompon'andraikitra ao amin'ny parlementeto, mialatsiny raha manao antsoavo aminareo nareo aneny manapaka ny tetiboly mba ataovy re izay azo atao mba ho lara-pahamehana ny fanabeazana eto Madagasikara amin'ny resaka tetiboly.
no mariny ihany koa fa ny vahoaka malagasy manontolo no mamerina ny vola izay nindramina hoentina manatanteraka tetikasa izay azahoana tombontsoa. Raha voatatana tsara ka miasa ho an'ny vahoaka tsirairay avy ny volam-panjakana tsisy antony tsy ahafahan'ny firenena mandroso fa raha ohatra ny volam-panjakana na io indramina avy any ivelany na volantsika tsirairay avy no tsy voatatana fa gaboraraka dia mazava ho azy isika izao ihany zany no mivesatra satria rehefa mamerim-boly tsika rehefa mandotrosa tsy mbo misy hoe nareo nakabedabe na nareo nakakely fa mitovy ny alohan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy ka izay ihany masaro-pady ny hoe fanovana ilaina eto amin'ny firenena dia fanovana mba hitera-bokatsoa ary fanovana mba hitondra tombotsoa iombonana mba elana amin'ny fahasamihafana eto amin'ny tany sy ny tany-drazantsika ity. Tokony ho sarotiny amin'ny fitantanana ny volam-panjakana isika vahoaka araka izany mba hisiany ny fandrosoana manerana ny nosy. Hivadika eo amin'ireo raharaha politika indray kosa isika. Mivoana amin'ny tsy tokony ho izy intsony ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny ka nampiakapeo ny komity mpanavotana ny Madagasikara ka hanao rodorody lehibe izy ireo. Mitatitra ny mahakasika izay ny namana Maritsona. Ny komity mpanavotana ny Madagasikara na ny KPM izay ao anatin'ny cellule de crise amin'izao fotoana izao dia nanao fanambarana iraisana izy ireo ny mahakasika ny raharam-pirenena eto Madagasikara satria dia efa mivoana amin'ny lalana tsy tokony alehany intsony ity fitantanana ny Madagasikara ity amin'ny ankapobeny. Fanambarana fanampenam-bava sy didijadona ny tsy namelala ny KPM na ny komity mpanavotana Madagasikara hamory vahoaka tao Antsahamanitra izay efa nahazona lalana tamin'ny tompon'andraikitra. Zany hoe tsy matanty demokrasia ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra andray andraikitra ametraka fitondrana tandalana eto amin'ny firenena. Tandalana satria tsy tandalana ny misy dia manao antso zany ny KPM amin'ny vahoaka malagasy ametraka fitondrana tandalana satria tsy misy ihany koa fifidianana angarahara sy madio eto raha ohatra ka mbola fitondrana tsy manaja ny lalàna no misy eto. Tsy mitsahatra ny tolona raha tsy efa voavaha ny krizy lavareny mampikatso ny firenena dia anao entsika zahay dia rodorody mpanavotana no dingana farany izany fitondrana tandalana izany fa tsy ekenay izay didijadona izay. Tsy mijanona ho fanairana fotsiny ihany izao hetsika ataon'izy ireo izao fa dia andondona isam-baravarana ihany koa ary dia hitety fokotany maro ary hiparika manerana Madagasikara izay hetsiky ny KPM izay. Mbola eo amin'izay raharam-pirenena izay ihany voakeja tanteraka ny fahafana sy ny fahalalana amin'ny sehatra rehetra noho ny ataon'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao arahintsika ny fanatediany namana Maritsona. Taorianina azahoantsika ny fahaleovantena tamin'ny 1970 dia anisan'ny loharaharana sy ny lahara-pahamehana tamin'izany fotoana izany ny asa fatsikabary ary ny 900 ny malagasy dia tatsaha avokoa fa dia mifanohatra amin'izany ankehitriny no zavatra misy fa lasa ny 900 amin'izao fotoana izao na ny maherin'izay no tafalatsaka tanteraka ao anatin'izay fahantrana izay any ka tsy mahita izay ho sarangotona intsony ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Noho izao fahantrana mangetsoketsoko mitombo isan'andro ny olona mandry eny amin'ny sachet anaty tunnel ny mpangataka ndray androandro raha manontany ny mpitantara hoe inona moa ny endrim-pitondrana nisy nanomboka hatramin'ny 2009 ka hatramin'ny 2013 satria tsy maintsy mifaranana amin'ity taona ity izao zavatra tsy mety izao endrim-pitondrana barokrasia ny mpitondra mihitsy no tsy manaja lalàna tsy misy zavatra azo antenena intsony sy irina amin'ny endrim-pitantanana zay napetraka Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Sadasada manatsoratra sa manahirana ohatra ny mampiady akojamba ny mpanao politika sasatsasany eto Madagasikara satria dia ampedina tsy miady avelany efa mitsaingoka ny namany izay no fahitana azy ireo amin'ny famitahana vahoaka amin'izao fotoana izao fa betsaka ihany koa nefa niatsakilan'izay ireo samy teny sy mandray andraikitra amin'ny fitantanana tsy mety izay misy sy menjady amin'ny malagasy mahery ny 2020 tapitrisa eto Madagasikara.
Niverina ny tokony indray ireo mpiasan'ny ministeran'ny fizahantany rehefa avy nanatanteraka izany volana vitsivitsy lasa izay. Io maraina io dia nivory sy namelatra sora-baventy teo ivelan'ny toeram-piasana izy ireo teny an-toeran'ny Fabrice Tatatsyresy. Mbola tsy nivaly ny fitakiana natao tamin'ny farany ka izany indrindra no nahatonga reto mpiasan'ny ministeran'ny fizahantany reto iverina hitokona indray. Raha tsy ahivina dia resaka tambi-karama na prime ny votoato ny fitakiana. Misy moa zany ny fitokonana ataon'ny mpiasan'ny fizahantany, syndicat-ny mpiasan'ny fizahantany. Izy io zany dia tapaka tamin'ny fivoriam-be nataon'ny mpiasan'ny fizahantany tamin'ny faha 1 volana Jolay mba ho fitakiana ny prime izay tokony ho aloha ho an'ny mpiasan'ny fizahantany zany. Tapaka tamin'izay zany fa aleo atao ny fitokonana satria efa ela loatra le nendrasana nefa toa tsisy maromaro siraisana ary toa voame fandrahonana no hita sy fampitahorana no mahazo ireo tompon'andraikitra atao amin'ny syndicat. Etsy ankilan'izay kosa nefa dia manamafy ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera fa tsy mbola misy ny teti-bola natokana ho an'io maro-karama takiany syndicat io. Ka rehefa nipetraka le izy le fitakiana dia maro ny fampirarana izay efa natao dia niteraka ny famolavolana ny taratasy na format de projet de décret napetraka tany amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fotoana zany mba ara-dalàna tokoa ny raha ohatra ka mety ny anomezana zany prime zany. Kanefa ny zava-misy tamin'izany fotoana zany dia tsy tapaka favorablement tamin'ny conseil de gouvernement le izy fa ajourné izy tamin'izany satria manana fahasahiranany koa ny fanjakana amin'izao fotoana. Miaradia amin'ny syndicat ny mpiasan'ny fizahantany amin'izao hetsika izao ihany koa ny avy ao amin'ny fiombonan-be ny syndicat ny mpiasam-panjakana. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana kosa indray, mpianatra avy amin'ny Saint-Augustin Ambomanary ny Lary ka nahafapo azy ny fampianarana nataon'izy ireo tao amin'ny Bianco. Izany indrindra no tanjon'ny tompon'andraikitra raha nanangana ny tambazotra ho an'ny mpianatra mandala ny fahintsiana sy ny fahamarinana. Anton'ny hetsika tanterana manomboka an'io tena nivon'ny birao fohy be natokana miady ho an'ny kolikoly tao Ambohibao. Fanadihadiana Narindra Randrianomanana. Manana ny andraiky ny tanora manoloana ny fiadinan'ny kolikoly. Matsapy izany Lary ka mampita ny afatra amin'ny alalan'ny hira. Manana ny anjara manokana izy manoloana ny fisoroana amin'ny risoriso. Endrika maro samihafa no nentin'ny tompon'andraikitra mba hamafisana ny fanahitana ny tanora teo amin'ny fohy be Biraony Mahaleo tena miady amin'ny kolikoly eo Ambohibao ny tontolo ny andro teo. Fantatry izany momba ny resaka kolikoly sy ny fanaovana risoriso dia ny resaka fitondrana tsy mentsika izay ataon'ny mpitondra na izay manam-pahefana eo anatsehany fitondrana izay ao anatin'ny resaka momba ny fanaovana kolikoly izay mirisika tsy hiala ao anatin'ny fanaovana kolikoly fa mangatakatsany mba hiditra ao anatin'ny fanaovana an'io nefa za mahita fa tsy mety le fanaovana an'le kolikoly. Raha nandre ny fianona avy aty amin'ny Bianco zay dia hitanay fa tsy mety fanaovana an'le risoriso. Anabeazana ny tanora amin'ny endriny samihafa ny tanjon'ny tompon'andraikitra nandritran'ity hetsika ny andro ny hiarasia ity. Izy ny tena marina hoe inona ny atao hoe kolikoly azy nareo dia rehefa mahafantatra izy dia hampanaovina ireny hetsika isan-karazany le teneniko teo hoe dia fifananana dessin tononkalo hira sy ny isan-karazany zay dia izy samy izy eo ihany koa zany avy eo no mifanentana satria fandresen-dahatra mantsy le ady amin'ny kolikoly azonao dia rehefa resy lahatra izy dia manentana ny samy mpiara-mianatra. Hitanao raha misy hetsika sahala amin'izao ane mahafinaritra ny ankizy hoe io fa misy contact ohatran'io dia reo zany sahala amin'ny ataontsika hoe club ny anarany club tamin'ny voalohany izy nomena anarana club de la lutte contre la corruption fa novainay le anarana tateoreny dia nomenay hoe réseau d'honnêteté et d'intégrité any amin'ny sehatra ny fampianarana. Lycée-mpanjakana 10 eto Andrenivohitra no nentanina tamin'ity andro anio ity ary ezaka andrakotra ny Madagasikara ny tambazotra ny mpianatra mandala ny fahitsiana sy fahamarinana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny vondrona ho iray ireo fiarahamonina sivily resy lahatra amin'ny fitondrana ny Madagasikara amin'ny endriny vaovao sy avy any fotony taorian'ny fampihavanana nataon'ny FFKM. Fivondronana izay nampitondra ny anarana hoe Oscar na fiarahamonina sivily mirona amin'ny fanarenam-pirenena. Fanadihadiana Nalisosombony aina. Fikambanana maro izy ireo no ao anatin'ny Oscar ary saika ahitana ny sehatra manavanana azy avy.
Tamin'ny alalana fahatsapana fa tsy mizotra amin'ny tokony ho izy ny fitondrana ny seseto amin'ny firenena no antony ny vondronan'izy ireo anatin'ity fiarahamonina sivily mirona amin'ny fanarenam-pirenena ity. Resy lahatra izy ireo fa ny fandraharana no politika entina mpandrosoana ny firenena. Efa misy ihany koa ny vinam-piarahamonina tolotra izy ireo ny panelanelana amin'ny fampiavana pirenena sy ireo vondrona politika mitovy fomba fijery aminy. Ny fikambanana irehetra kosa dia manana vinam-piarahamonina izay efa vita boky. Dia ity vinam-piarahamonina akapobe no an'ny Madagasikara ray manontolo. Fa ny vinam-piarahamonina isaky ny faritra dia miankina amin'ny talentan'ny fokon'olona izay hotrandrahana ka ametrahana hitadiavana ny tombontsoa iombonana. Ary miankina amin'ny zavatra vokarin'ny faritra tsirairay avy. Fa ny tambarana dia ny resaka hoe asa, fanabeazana, fahasalamana ary fandripahalemana sy fialofana. Resy lahatra ity vovonana ity ny amin'ny tsy tokony hanombohana ny fifidianana ho fifidianana filoham-pirenena fa miainga avy amin'ny fifidianana lehibe ny fokontany. Avy amin'ireo fokontany arak'izany no iakarana makany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Manohana kosa izy ireo izay olona resy lahatra amin'ity vinam-piarahamonina atolon'izy ireo ity. Iverenantsika indray ny lafiny ara-tsosialy na nitateraka atrikasa nentina nanaovana jeritodika ny zava-bita tao anatin'ny roa taona mba hanatsarana izay ho atao amin'ny herintaona farany tetikasa fiarovana ny maha-olona. Foky tamin'ny 520 moa no mahazo anjara tamin'izany ka ny 320 eto amin'ny tanàna Antananarivo ary ny 2 avy amin'ny komina ambanivohitra Bemasoandro Itosy sy Ankadikely Lafy. Maro ireo sehatra ivelarany fa ny lafiny sosialy no nojerena manokana tamin'ity indray mitoraka ity. Fantatrary fa olona ny ny herisetra miisa 700 no nahazo fanampina ary zaza miisa 570 no voatily ahazo fanampina mivaingana avy amin'ny UNICEF mba hialany amin'izany tsy firarahina avy amin'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina izany. Mbola ao anatin'izay tetikasa fiarovana ny maha-olona izay ihany dia nisy ny fametrahana ny ivitoerana ilaiko andraisan'ireo olona hiaran'ny herisetra ahitana olona afaka miaino sy manoro lalana. Tao anatin'ny nahazo tombontsoa tamin'izany Madamo Vohirana izay niaina tao anatin'ny herisetra goavana ka dia tapa-kevitra ny andray an-tanana ny hoaviny sy ny taranany tamin'ny fanatona ny ivitoerana ilaiko. Resiny tanana aloha dia nadiadiny dia noho ny aveo dia nazapaiko amin'ny daholo ny problemako dia tao ako no nanontaniana zany dia nampifanina 10 andro ka ny todolo daholo na resaka tetibola na resaka fanaovana tahiry dia misy laminasa be da be eo amin'ny fandaminana ny hoe fivelomana sy ny karazany zany be da be zany ny zavatsy apetsako anareo vehivavy izay hiaran'ny herisetra. Centre ilaiko zany tonga dia hoe azoko atoro anareo voalohany atonony fa nampanjay anao ao ary ara-dalàna tsara daholo mihitsy tsisy olona nosy-botanana anao ao ary raha ohatra ka hoe efa tena tsy zakanao le izy ny ao ihany no mahavonjy anao fa aiza maronany amin'ny famoizapo zany ajoroy tsara ny lalana jereo vao mahita tsara foana ny lalana hoe ny ambony ihany fa tsy misy eo ambany zany fa ny fehizahanao ihany no mahatafavoakanao eo amin'ny fiainana. Toeram-pivarotana moa amin'izao fotoana izao no ivelomany Madamo Vohirana sy ny ankohonany ary mbola tanjony ny anao tahiry hitsinjovana ny hoaviny. Ny lafin'ny kolontsaina kosa no hamarana antsika ity fampahalalam-baovao androany ity. Hitondra ny maha-malagasy azy hivola sy ny aina miaraka amin'ireo mpitendry ny rahampitso amin'ny fitora sasany etsy amin'ny CGM Analakely fampisehoana izay hitondran'ny mozika nentim-paharazana izay efa nahafantarana azy hatr'izay. Mitatitra ny mahakasika izay Narindra Randrianomanana. Ny feokira no anjaika etsy amin'ny CGM Analakely rahampitso miaraka amin'ny vola sy ny aina sy ny mpitendriny. Teo amin'ny sehatry ny kolontsaina dia mana-talenta ity mpitendry fahafitokana eo anivon'ny tarika ity. Miara-miasa amin'ireo mpitendry nentim-paharazana vola sy ny aina ary anio ny talentany miaraka amin'ireo namany mandritra ny fampisehoana. Malemy saraka ohatra zao malemy saraka zao raha atao tsotsotra hoe antsika tsotsotra dia zavatra olona roa tsy te saraka nefa tsy maintsy misaraka. Izy koa nefa misy karazana hazo dia atao hoe malemy saraka. Malemy saraka koa karazana vakana. Izany hoe fangaro atao zany izay zavatra rehetrarehetra izay dia fomba fahatsapako an'izay toe-javatra izay zany no niangan'ilay mozika. Manokana zany ilay fihetsepoako tamin'izany amorona azy sy izahay dimy miana tamin'ny lalao anazy eo no ampita ilay izy sy ampitany amin'ireo mpijery dia mino fa ho voaray ilay satria resaka fihetsepo zany no ampitaina. Ny fihetsepo izay mampifandray amin'ny mpitendry sy ny mpijery no ampiavaka an'ity hetsika ity.
Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaorana ianao nararaka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Tana-Beauté 67 hectares atsimo sy ny Quad 9 Ampefilo. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoananao indray ho amin'ny rahampitso tahaka izao. Veloma tompoko.